Fito ireo toeram-pisotroana eto Mahajanga no voalaza fa tsy marara-dalàna raha ny tatitra avy amin'ny sampandrara misana ny filan-kevitra manokana eo anivy ny polisy pireneny. Tao aoriana fidinana ifotany ny fanaraha-masina ataon'izy ireo tao anatin'ny volana vitsy no jerena an'ireo toeram-pisotroana ireo teto an-tampon-tanàna. Ankoatra ny tsy manara-dalàna an'ireo toeram-pisotroana ireo dia isany anenjena azo ireo ihany koa ny fanaovana kotaba amin'ny alina, ny famoahana ny seza sy ny latabatra eny amin'ny sisin-dalana ary ihany koa ny fampisotroana toka ho an'ireo zaza tsy ampy taona. Ny vokatra azo aloha atreto nandritra ny asa zay nataonay teo amin'ny fanaraha-maso ireo bara sy tsy ara-dalàna sy ny tapazy nocturne izay ataondreo dia efa misy tokoa ny vokatra izay azo. Voalohany aloha eo amin'ny 8 ny bara fa voakontrolenay aloha atreto. Ny 7 amin'izy ireo dia azoko lazaina fa hoe tsy manana ny taratasy izay ahafahana misokatra sans autorisation atreto amin'ilay zavatra zay. Ny ankoatran'izay koa nefa dia miandry any amin'ny service des impôts ny fagnatana fahazon-dalana, dia misy kosa nefa ny ara-dalàna amin'izay bara zay. Mizara telo ny tranga efa hitanay aloha atreto, ka zay zavatra zay no tena ezanay aloha. Ny voalohany aloha dia eo amin'ny tapazy nocturne dia efa manao ny procédure rehetra mahakasika zay izahay amin'izao fotoana izao. Isy raha mahita moa dia manao ny procédure zahay ny mahakasika ny dia hitanay koa nefa amin'ilay izy dia efa misy aloha fa miova ny zavatra zay ataondreo, fa manena ny volume zareo amin'izao fotoana zao, satria misy ny fitsidinay inopiné izay makany dia fa misy fiovana zany atreto. Misy kosa nefa dia manao didiny be marenina fotsiny, manao mizaozao amin'ilay izy. Dia zay no zavatra hitanay aloha. Tianay atitraterina eto fa tsy hoe tapazy nocturne fotsiny akoho no zahanay, fa ao koa ny manara-maso koa zahay ny moa ve mandoha vola ara-dalàna ve any amin'ny fanjakana zareo io, satria ny polisy dia migarde ny intérêt de l'État. Tsy jana atreo nefa ny fanaraha-maso amin'ireo toeram-pisotroana eto Mahajanga izay tsy marara-dalàna, fa mbola hitohy izany izay polisy misana manokana an'izany no anatanteraka ny asa raha ny tatitra azo.